La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny mioga ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel, ilay tsiro ny fahombiazana. Ny roa pahatelon'ireo solomavambahoaka no tonga nanatrika ny fotoana fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany teny Tsimbazaza io tolakandro io. No marin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa zava-dehibe iankinan'ny hoavin'ny firenena ny hodininy. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy io tolakandro io ilay fivoriana tsy ara-potoana voalohany anteny miram-pirenena. Fivoriana izay nambara fa andinihana ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana. Hatramin'ny fotoana ny hafaran'ny fanokafana nefa dia tsy mbola tonga teny anivon'ny biro maritry ny anteny mera ireo volavolan-dalàna ireo. Mitohy hatrany ny fandrikan-dalàna momba ny raharaha arboretom Ambatobe, nivoaka ny arety avy amin'ny commune Ankadikely, manome alalana hanorina eny an-toerana. Entsakilan'izay, mbola manan-kery ny arety ministeriel mandrara ny fikitihana ny arboretom. Manambara ny tokony ireo mpianatra moniny etsy amin'ny cité Ankatsoin, raha ny fanadihadihana natao teny an-toerana. Efa ho tapa-bolana izao no tsy nandeha ny rano ary miteraka olana ho an'ireo mpianatra manodidina ny 500. Tsy naharitra ela ny ampitsaharana ny fandarofana bomba ny Gota. Mbola mena anaty ororo hatrany ny mponina ny an-toerana. Manodidina ny 500 raha kely indrindra no efa namoiny ainy tao anatin'ny 12 andro. Ny andinindinindreo arahinao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ankonina mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana RTN TV Fianaratsoa. Ny anombotsika ny vaovao dia ny roa apatelo ny solomavambahoaka no tonga nanatrika ny fotoana fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany teny Tsimbazaza io tolakandro io. No marin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa zava-dehibe ankinan'ny hoavin'ny firenena no hodinihana. Ny Andra Arson. Andrasan'ny vahoaka malagasy raha hita eny amin'ny anteny merarodotota tokoa ny adevitra demokratika malalaka eo amin'ireo samy parlementaire amin'ny fandinihana ireo lalàna fehizoro ifeny fifidianana mandritra izao fivoriana tsy ara-potoana voalohany izao. Nambaran'ny filohan'ny anteny meram-pirenena nandritra ny kabary fanokafana ity fivoriana tsy ara-potoana ity androany tolakandro fa iankinan'ny hoavin'ny firenena ireo volavolan-dalàna fehizoro ifeny fifidianana ireo izay hodinihana mandritra ity fotoam-pivoriana ity. Ny volavolan-dalàna olanitsika eto no vavahady antoko ny vohitra ary ny varavarana antoko ny alina dia ny ho filaminam-pinaritra ny firenena. Hiady hevitra tsika araleo hisy ny ady hevitra satria samy anana ny fomba fijeriny. Fa ny tokotokony ny loha hono ny hevitra na izany aza nefa. Dia ao koa zava-dehibe mba mandrakareva ao amintsika ny fitsinjovana hatrany izay tena asolo firenena ka ataontsika ho zava-padina ny tendroko tsy mbanamina. Na ny fanahotrokosy ny hosatroko azo maratra ho sanatiavana ny hanao lemlemindradity na hanao jono manafimpitana. Izay tena hampiarihary ny mahatany demokratika sy tandalànatsika no oka imasona na eo amin'ny fandinihan-draharaha zany na eo amin'ny fanatanterahana. Raha tsy ivana ny voalazan'ilay didim-panjakana mampiantso ity fivoriana tsy ara-potoana voalohany ity fa volavolan-dalàna tsotra sy fehizoro miisa 520 no hodinin'ireo parlementaire mandritra ity fivoriana tsy ara-potoana ity. Raha ny volavolan-dalàna dinihana ao anatin'ny fempotoam-pivoriana ara-potoana nefa dia eo amin'ny 20 eo. Midika inona izao fanerena ireo parlementaire andinika volavolan-dalàna miisa 12 izao mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana. Anana fotoana andinina lalina ireo lalàna fehizoro ifeny fifidianana izay nambaran'ny filohan'ny anteny meram-pirenena fa iankinan'ny hoavin'ny Madagasikara ve ireo parlementaire. Ahin'ny maro ny fisian'ny kajikajy politika amin'izao fomba fanerena ankolaka ny parlementaire ataon'ny gouvernementa izao.
Natomboka tamin'ny fomba ofisialy tolakandro ilay fivoriana tsy ara-potoana voalohany antenimieram-pirenena fivoriana izay nambara fa andinihana ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana hatramin'ny fotoana ny afaran'ny fanokafana anefa tsy mbola tonga teny anivon'ny birao maharitra ny antenimera ireo volavolan-dalàna ireo. Andrar Sontra. Ny fandinihana ireo volavolan-dalàna fehizoro ifeny fifidianana tsy maintsy totosaina amin'ity taona 2024 ity no antony nanaovana ity fivoriana tsy ara-potoana ity. Nanambara ny Premier Ministra tao aorian'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity fivoriana tsy ara-potoana ity fa mbola isy indray ny fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana faharoa andinihana ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana ireo araky ny lalam-panorenana. Araky ny voalazan'ny lalàna moa lalàna fehizoro zany dia mila 5 andro ny fandaniana azy fandaniana ka hitanareo fa ity fivoriana tsy ara-potoana izay niantsony gouvernement tany antenimera glotonta ty zany dia tsy moatra ny 12 andro. Dikan'izay zany afaka mandinika sady ireo lalàna fehizoro zany na ny ireo solombavam-bahoaka na ny sénateur fa tsy maintsy anao karazana convocation ny session extraordinaire manaraka indray zany gouvernement mba ho feno 5 andro amin'izay vao afaka manao séance plénière manao adievitra ary manao fandaniana zany ireo lalàna fehizoro mahakasika ny fifidianana. Nilaza ireo solombavam-bahoaka tonga teny an-toerana fa mbola tsy eny ampelantanan'izy ireo ny volavolan-dalàna ifeny fifidianana hatramin'izao fotoana nanaovana fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana izao. Amin'izao vanim-potoana iresahantsika fanokafana fivoriana tsy ara-potoana dia mbola tsy tonga aty amin'ny antenimieram-pirenena izany hoe mbola tsy ampelantananay solombavam-bahoaka ireo lalàna fehizoro izany hoe loi organique mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena na solombavam-bahoaka na lalàna fifidianana. Naneo ny aiainy ihany koa manoloana ny tsy mbola fahatongavana ireo volavolan-dalàna ifeny fifidiana ireo eny Tsimbazaza hatramin'izao ny solombavam-bahoaka satria amin'ny mahalalàna fehizoro ireo volavolan-dalàna ifeny fifidiana ireo dia 10 andro aorian'ny fahatongavana eny Tsimbazaza vao azon'ny solombavam-bahoaka tinihina. Raha ny tegnako manokana zay miaiay za satria ny zavatra antenen'ny vahoaka sy ny be sy ny maro zao dia ny fifidianana nefa navela fara ohatran'ny mahazatra ohatran'ny loi de finance dia avela amin'ny andro farana dia mba handaniana azy angamba mety misy kajikajy tsy fantako fa raha ny za manokana raha tia mpanjary zavatra tokony zony dininay voalohany satria impirenena tadiavin'ny firenena ary vahoaka fa ndondona te andalo amin'izany fifidiana. Oui, hatramin'ny androany zao moa zany dia mbola tsisy volavolan-dalàna mahakasika ny fifidianana tonga ety amin'ny antenimieram-pirenena. Raha nijery ny antota taratasy izay voaray avy ety anivon'ny antenimieram-pirenena zahay tamin'izao fivoriana fanokafana zao dia ataoko hoe volavolan-dalàna mahakasika ny fampindramam-bola vitsivitsy sy mahakasika n'ilay zone économique spéciale izay naverin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no eo ampelantanana aloha zao ka raha ivory ny birao maharitra na ny filohana komisiona rapitso dia tsy maintsy ireo lalàna ireo aloha zany no dinihana amin'ity 12 andro anaovana ny fivoriana tsy ara-potoana ty. Dikan'izay zany dia tsy atenaina hoe anatin'ny 12 andro ny afahana mandany an'izay lalàna fehizoro 3 izay ataoko hoe fiainan-dehibe ny firenena zay. Nanambara ihany koa ny Premier Ministra fa tsy tokony hiaino honohono intsony ny olona fa anio hariva ihany dia efa ho hita ao anatin'ny site web ny gouvernement ireo volavolan-dalàna ireo. Zavatra fena ao anatiny vakioli izy ary zay foana ny tena problematsika tsy mamaky fa mihaino honohono. Anjarako angamba ny amelabelatra ny zavatra voalaza ao fa manasanareo ny tena koa mijerana amin'ny site ny primature zany androany hariva zany dia efa hitanareo ny antsiprinya. Nivoaka tamin'ny site web ny gouvernement io arivo tokoa ny ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana rapitso eto amin'ny fampalalam-baovao toy izao moa no hanomezana anao ny antsipirian'izay. Nanoizatsika ny vaovao dia omaly kosa nanolorana tany Afrika Atsimo loka ho an'ireo mpandresy tamin'ilay fifaninana African Person of the Years 2070 for political leadership izay nikarakarain'ny African Magazine ho an'ireo mpanao politika aty Afrika tamin'ny taona 74 iny. Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no nandrobaka izany tsy tonga tany an-toerana nefa ny tenany fadiniany Rarson. Ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc no nandrombaka ilay fifaninanana African Person of the Year
2070 for political leadership no karakarain'ny African Magazine ho an'ireo mpanao politika aty Afrika tamin'ny taona 17 iny. Fifanana izay no karakarain'ny African Magazine moaly alahady 25 febroary no nanolorana izany loka izany tany Sandton Afrika Atsimo. Tsy tonga tany an-toerana nefa ny filoha teo aloha Ravalomahana Mark fa ny vadiny Ravalomahana Lalao be ny tanàn'Antananarivo no nandray ny loka ny solotenan'ny filoha teo aloha. Araka ny fanazavana nomen'ny mpitondra teny antoko timma tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV io tolakandro io teny Tsimbazaza. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao maro ny antony tsy nandehanan'ny filoha teo aloha Ravalomahana Mark nandray ity loka lehibe natolotra azy ity. Antony tsy manandanja no ity fanolorana loka ity aza nandehanan'ny filoha teo aloha Ravalomahana Mark. Mitombona ve ny fanamariana ataon'ireo mpanara-baovao maro fa hatran'izay niverenan'ny filoha teo aloha teto an-tanindrazana ny taona 2014 tamin'ny fomba mbola tsy mazava hatramin'izao dia tsy niverina nanitsaka ny tany Afrika Atsimo intsony ny tenany. Inona no miandry azy ao Afrika Atsimo? Raha tsy aivina, filoham-pirenena sy mpanao politika vaventoan'ny filoha Keniana Uhuru Kenyatta, ny filohan'ny Liberia teo aloha Ellen Johnson no ny faninana tamin'ny filoha teo aloha Ravalomahana Mark tamin'ity fifaninana ity. Tsy manaraka ny lalam-panorenana ny andinin-dalàna 20 tamin'ireo andinin-dalàna momba ny fananantany lohan'ny parlemanta farany teo raha nitatitra navoaka ny HCC. Alefa eny amin'ny domaine io lalàna io ankehitriny. Miantarandriana andininy fa 7 valo amby efapolo, 7 amby efapolo, 50 izay mifandraika amin'ny andininy fa 2 sy 3, ny andininy fa 5 amby 10 sy ny maro hafa no tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana hoy ny HCC. 70 isanjato ny resain'ny fiarahamonim-pirenena mialohan'ny nandaniana azy teny anivon'ny parlemantera roa io voalaza ho mifanohitra ny lalam-panorenana io. Izy fiatraikany goavana amin'ny fikarakarana ny antota taratasy mikasika ny tany ny fanapakevitra ity fitsarana avy ity, indrindra ho an'ireo kadasitra tsy vita taratasy. Isan'ny teboka ny tsikarain'ireo fiarahamonim-pirenena ohatra ny andinin-dalàna fa 5 milaza fa iray volana izay novain'ny parlemanta 2 volana no ananany tompony tany ikarakarana ny antota taratasy rehetra manamarina izany, mikanty manomboka amin'ny fampafantarany eo anivon'ny bureau-ny commune sy ny vokotany ny andro voalohany. Miverina ho tamin'ny mpanjakana ny tany raha toka tsy vita ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Teo ihany koa ny andininy fa 5 amby 90 ka hatramin'ny 100. Milaza ny famindrana ny tany io tamin'ny mpanjakana rehefa tsy voavolavolan'ny tompony atao anatin'ny 20 taona na efa vita titra azy. Taoriana ny fanamariana nataon'ny HCC, averina eny amin'ny domaine io lalàna momba ny fananantany io. Hatreto, mitazona ny heviny ny firaisamonim-pirenena fa loza mitatao ho an'ny malagasy ny fandaniana ny teboka maro anatin'ny lalàn'ny fananantany io. Ireo olona lavitra ny renivohitra no tena lasibatra voalohany amin'izany raha ny fanazavana. Mitohatra ny fandikan-dalàna momba ny arboretum Ambatobe nivoaka ny are avy any amin'ny commune Ankadikely manome alalana anorina eny amin'ny toerana isan-kilan'izay mbola manan-kery ny are ministeriel makasika ity raha ity ionina saina. Ny 12 aprily 17 sy 20 ny nivoaka ny arrêté ministériel laharana 9108 par 2017 par M2 Paté par SG par DGAT par OAT izay milaza mazava ao amin'ny andininy voalohany fa akatona tsy misy atakandro ny arboretum Ambatobe no ny tsy fananana fahazahoan-dalana anorina eo amin'ny toerana fa ihany koa ny tsy fanajana ny mahatoerana natao hikajiana ny tontolo iainana azy. Izao anefa ny ala na ny esorina teo amin'ny vavahady ity arrêté ministériel ity ary ny arrêté navoaka ny commune Ankadikely lafo no mipetraka eo amin'ny vavahady. Fa nitsakitsana ny lalàna ny zava-mitranga eny amin'ny arboretum Ambatobe hoy ny mpahilalàna Razafinjatovo Oily. Dia petraka mifantaina zany izao fotoana izao. Misy arrêté ministériel amin'ny ministère manana ny toerana manokana attaché à la présidence momba ny fananantany rehetrarehetra zany no natao ny commune ny Ankadikely lafo nitsakitsana nitrovitrovitiny amin'izao fotoana izao dia tsy antony io fa dia tohizo ny asanareo ato fa izay commune tompony io andraikitra amin'ny zavatra io. Dia apetraka mifantaina dia zao hoe mba fomba ahoana fahefana avaiza amin'ny lalàna manao akory no natao ny commune afana manao zavatra io. Raha tsy hoe nga ny raitsykombakomba tamin'ny ministère ny aménagement territoire zareo dia afandray zavatra zay. Misy angamba zany hoe kolikoly
na resaka vola na zavatra tsy fantatra fa nakaiky amin'izay. Nanaitra ny mpanara-baovao ihany koa ny nambarany ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ankadikely Ilafy manoloana izany zava-misy izany. Efa milamina ary tsy misy idiran'ny commune Ankadikely Ilafy intsony ity raharaha ity, hoy ny nambarany. Ambato be moa le arboretum. Iny ngamba aloha izay tsy dia naintsony toyany arboretum aloha hatreto, tsy dia naintsony toyany tena tsisy idirako mihitsy na kely varavety ary fa lazainy zareo fa hoe tsy maintsy miben'ny tanàna foana ny soketaina mizava manome alalana sisakarazany. Fa niliana andraikitra no andraisan'ny mpanara-baovao izany fanazavana izany. Nanantona teny anivon'ny fokontany ny mpanao gazety manoloana ny zava-mitranga. Tsy mahafantatra na inona ny sefokontany ao Mandrosoa Ilafy ary tsy nampandalovina teo aminy ny fanampahan-kevitra rehetra momba ity arboretum ity. Fanaovana amboletra sy fivarotana tanindrazana ny zava-mitranga eny an-toerana ho iatrany ny nambarany Razafinjatovo Willy. Tsy nandalo tany amin'ny fokontany mihitsy zany autorisation fanomezana lalana hoe hanapitehana indray o arboretum io satria ninindra interesana tsy maintsy hanimba zavatra eo manapaka azo simbasimbana zavatra anatin'ny toerana io amin'izao fotoana izao zany dia mbola misy kopy soroka ihany zany dikan'izay satria manina tsy nampahafantarana fokontany izy misy zavatra fenina zany izy io. Zavatra ohatran'izao hoe fivarotana tanindrazana tsotra zany. Tanindrazanao ary zavatra toerana manana ny lanjany sy ny lazany ary ny toerana manokana tanjo firenena nge zany rehetrarehetra zany. Eritaona mahery teoriana tsy nisy tony ny fanadihadiana ambara fa misokatra ny amin'ny fanapahana ireo azo. Teo ihany koa ny fanorenana tsy nahazahoana lalana ary izao fanitsahana ny arete ministeriela izao. Antony mahatonga ny mpanara-baovao ametra-panontaniana amin'ny hoe rehefa inona no ampiarina ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ny tranga toy izao no tsy misy fandraisana andraikitra ho tany karakaina no holovain'ny taranaka. Lafim-baovao hafa kosa indray dia amin'ity herinandro ity ny anaovana ny fifampidiniana amin'ilay fahafahan'ny Corsair maneho ny sidina izay mampitohy an'Antananarivo sy La Réunion fampidiniana entina anoherana ny fanapahan-kevitry ny fitondrana. Mitohy ihany ankilan'izay ny sidina Lili Rabiata. Nanisy aza ny fanapahan-kevitra andraisan'ny fanjakana malagasy ny ampitsarana ny sidina ataon'ny Corsair mampitohy an'Antananarivo sy Saint-Denis ny volana novambra 2024. Mitohy ihany io sidina io ankehitriny. Milaza tsy anaiky fa hiady ho fampiarana ny zo ny kompania vahiny io. Ny faran'ny volan'izao raha ny fantatra no hisy ny fifampidiniana ny aviation civile malagasy sy ny frantsay mikasika io raharaha io. Fepetra andraisan'ny fanjakana malagasy taoriany ny fifanarahan'ny-piara-miasa eo amin'ny kompania malagasy sy kompania Aerostral io fepetra io raha tsy ahivina. Tsy mahafeno afa-tsy ny 716 ihany ny kompania malagasy amin'io sidina io izay voalaza fa noho ny fisian'ny tolotry ny Corsair. Isan'ny paikady amerenana ny toeran'ny kompania malagasy indray araka izany io fepetra io. Io aloha ny fepetra andraisana na mifanohitra amin'ny fahalalany abakabaka nondraisan'ny fanjakana tamin'ny taona 2024 aza. Ankoatr'izay, andrasana ny fiovana aorian'ny voalohan'ny volana avril izao izay voalaza fanombohan'ny asan'ilay tsaradia anatsarana ny tolotra makany Paris sy makany Chine ihany koa. Mitohy hatrany ny olana amin'ny famindrana ireo kooperativa etsy amin'ny gara routière Maki Andotapena-ka raha ny fanatadiana natao tsy an-tsitrapo ny findrana teny amin'ny ankamaroany ireo kooperativa ireo. Michela Renardzon. Efa ho herinandro ny findrana tetsy amin'ny gara Maki, maro amin'ireo kooperativa nanaovana fanadihadiana no mahita olana amin'izany ny sabotsy teo. Fantatra fa nisy ny fitokonana nataon'ireo kooperativa mampitohy ny zotra Antananarivo Arivony Mamo izay isany nafindra etsy Andotapenaka. Nanatona indray amin'ny solotenan'ity kooperativa ity izahay androany raha ny fanazavana. Hatreto aloha mitsipaka tanteraka ny fivindrana etsy amin'ny gara Maki izy ireo ary miziriziry amin'ny heviny. Tobilana Antananarivo Arivony Mamo ny anay dia ny olana amin'ilay makeny le olo efa zatra eto. Nefa le araviran-darana raha hoe Andotapenaka ny olona sarotra be aminazy no eny. Satria ny alaviran-darana mitombo ny frais nefa ny anay saran-dalana normal amin'ny anay ihany. Gasoil ny anay zao la efatra alina ny teto lasa efa tonga izy tsy ampitsondra 5 alina. Ny akabetsahany reto aloha tsisy manak any hoe mihitsy. Tana miverina eto izay zany nataonay hatramin'izao hoe angatana tsotra ny ataonay fa tsy hoe mitokana tsy miditra politika tsy miditra zany fa ny fangatanay fotsiny zay dia hoe niverina eto ihany zay ihany ny aminay. Tsy hiala tsy miala eto eny amin'izao aloha izy amin'izao aloha zay be dia be nge manitsika anay eto le ihany reny fa sasany aloha zao efa makeny
Hoandreo mpitatitra manao ny zotra Antananarivo Arivony Mamo izay efa nifindra eto amin'ny Garamaki kosa indray. Laza izy ireo fa tsy maintsy nanaraka ny baikony lehiben'ny coopérative na eo aza ny olana maro isan-karazany. Tenenina manaiky tsy manaiky misy coopérative anankiroa izay. Dia izahay tsy mamalo hoe tsy mety fa izay tsy maintsy manaraka. Fa coopérative hafa no mandray liza tsy mety. Nomboka alarobia izay ny tety. Dia foloanay no mitarika anay dia tsy maintsy mandeha. Vana aloha izany ny hitanay izany dia ny olona aloha izany ilay tsy miena. Miena mpandeha anay Arivon'Andro. Taloha atao hoe manasa eo amin'ny 20 angamba dia izao hoe mety latsaka ny folo aza mety izay. Fa manoatra fa tsy maintsy manaiky satria izay manana foloanay dia tsy maintsy manao tenenina dia tsy maintsy mankaty. Manodidina ny 700 ireo fiara manao ity zotra ity ary 2,000 ariary ny sarandalana. Araka ny fanazavana, na tiana na tsy tiana, mampihena anisan'ny mpanjifa ny fifindrana toerana tahaka izao. Ankoatr'izay, misy amin'ireo coopérative nifindra eto amin'ny Garamaki no milaza fa tsy mifanaraka amin'ny farim-piainan'ireo mpitatitra ny zava-misy eto amin'ity tompom-piatsonana ity. Toy Antananarivo zao avy narina Tsoromanidina Analavory ifantsy dia olana eto izany ohatran'ny hoe le sakafo izany mafy be izany mividy kanina ato, mafy be mihitsy 3,000 dia 5,000 no vidina sakafo. Zatra an'ilay tery amin'ny fahasankarana misy an'ilay mba dimanjato sy arivo 5,000 dia ity nefa tonga dia 3,000. Dia izay koa zao gisetera zao hoe tsy mba mankany AVC zay rehefa tsy mandoha vola rehefa mankany AVC ato rehefa mandoha vola ato mandoha ariary isaky ny mandeha na 200 nefa mahatonga inefatra amin'ny pipi ato pariparivony any. Izany aloha no tena marina ny tena tokony ho izy zany nafindra tety zay nefa rehefa nafindra tety zay ohatra misy zavatra kiteritery be zany rehefa tena tonga tety zay atete zany tena maneritery anay eto. Hatreto aloha amin'ireo coopérative 10 mahery tokony hifindra etsy amin'ny Garamaki mbola tsy nesasana akory no efa nifindra. Ny olana teraka izany anefa efa manomboka tsikaritra, isan'izany ny fitohanan'ny fiara lava reny. Tandray aranaraka dokavarotra isika mialohan'ny andraisantsika ny vahiny izay vao amin'ny prekaesa ankady fotsy ijery ny mahakasika ny fizokozonana vadobe endry ambadivonaky ihany koa isika rehefa aveo ary. Castel, ilay tsirony fahombiazana. Coucou, maman est là. Maman! Fermez les yeux. J'ai une surprise. Waouh, trop fort la vitesse 4G. Yes. La Powerbox by Telma, c'est extra pour toute la famille. La Powerbox by Telma, c'est l'internet 4G immédiat pour les fans de vitesse avec 20 gigaoctets sans engagement à seulement 149 000 ariary. Rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes couvertes à Madagascar. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. Fiainana dia ireo izay tia milavolefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsirony fahombiazana. Efa azo notifiena amin'ny endriny 10 centilitatra. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi.
La grande célébration internationale de Yaosu Hatmas 2018. Tankalazana manesitety amin'ny Yaosu namerenan'ilay tena naraka tondra hoan'olona rehetra dia misy ny festival koa izay atao eo amin'ny terrain Atankatsaka Itosy fidirana amin'ny valona maraina. Avy eo dia misy ny carnaval lehibe izay ataon'ny rehetra tsy ankanavaka izay tonga amin'ny fotoana io. Mianga eo amin'ny site Itosy mandrapatonga ety amin'ny fiangonana Osoa ety Ambondrabe. Izany rehetrarehetra izany dia arahanao mivantana ao amin'ny télé internet www.rtvaosoa.com sy ny radio HFF 97.2 FM Tananarivo. Daholo isika rehetra amin'ny voninahitra azy miaraka amin'ny ambassadorny Osoa Samerson eto à Tananarivo Ambondrabe Madagasikara. 4 mars 2018 les fêtes de Aligna Osoa. Manabahiny sampana fampalalam-bavao amin'ny ity alina ity tsy izany fandriamanto Ratanoara Julien zay tompona ndraikitra avy ao anivon'ny prekaes ankady fotsy miarabanao tonga so eto amin'ny sampana fampalalam-bavao. Entsika tato ato fa nifoanana ny fanadina-mpanjakana izay fidirana ompo tsara sy prakitra raha ny fitsarana farany teo. Inona no ataonareo manoloana an'io fanemoran'io? Voalohany teny moa zany dia miarabanao David dia miaraba ny isa tokantrano koa zany ny prekaes ankady fotsy. Ny ataonay zany satria ny hembotra indray lay fanadina-mpanjakana satria foanana zany teo ny GO magistrat sy ny GO greffier dia manomana indray zany ny prekaes ankady fotsy amin'le test de présélection. Zany hoe ray volantsika hatramin'ny 26 mars manomana an'izany test de présélection zany ho an'ny GO magistrat sy ho an'ny GO greffier ao aoriana kely eo. Ny zavatra atao dia vaovao ho an'izay mbola tsy tao amin'ny prekaes mihitsy hatramin'izay dia misy zava-baovao menanareo zay ampitomba ny fahaizanareo azahoana miatrika somatsara zany fanadina-mpanjakana zany. Dia na ny teo aloha koa ary zay efa nandalo tao amin'ny prekaes dia mbola zava-baovao zay mbola tsy hitanareo mihitsy no omenao ka dia ianareo zany no mandinika hoe ahoana sy ahoana fandehan'le izy satria io dia concours fa tsy examen. Zany hoe meilleur ihany no lasa satria na mahazo 16 de moyenne ary ianao ka misy 17-18 eo aminao tsy afaka ianao raha tapotra ny isan'le horaisina. Ka zay natao hoe ny meilleur ihany mila fanomanana be dia be zany io betsaka nefa metsika tao amin'ny prekaes hatramin'izay fa misy mbola zava-baovao koa omena anareo hatrany ka raha liny ianao dia manatona amin'ny prekaes satria efa manomboka androany ny koro dia hifarana amin'ny 26 mars ho avy zao. Vaovao mihitsy zany fanadinana io fanadinanao atrehan'ny reto vaovao ny zavatra anadinana fa ny fanadinana moa zany dia efa test de présélection ihany le izy dia aoriana test de présélection dia mandeha ny écrit zay vao mandeha indray ny oral aorianany écrit dia zay zany manomana andreo rehetrarehetra eo fa amin'izao fotoan'izao aloha zany mandritra ny ray volana dia ny test de présélection ho an'izay ho magistrat sy ho an'izay greffier no menay amin'izao fotoan'izao. Nareo moa manomana mpianatra hidirana amin'ireny fanadina-mpanjakana ireny misy ve ny torohevitra omenareo amin'ny fanjakana satria isorohana ny fenomorana tahaka ny farany teny? Ny hevitra zany dia tsotra fotsiny ihany. Ny olona zay tokony hanome ny sujet dia mba aloha mba olo-kafa mihitsy amin'izao fotoan'izao manomboka zao dia olona voafantina tsara zany hanome an'ireny sujet ireny. Ary faharoa raha misy ny hoe deuxième correction dia mba olona samihafa no manao an'ilay izy fa tsy le olona anankiroa teo ihany no fanakaiky eo dia iny koa zany no mitsara an'ilay izy foana dia hatramin'ny farany fa mba mitsorosoro zany dia mba elana amin'ny zavatra maro samihafa. Fahatelo tokony akambana daholo mihitsy ny taratasy-panadina rehetra era Madagasikara dia tsisy fantatra hoe ty avary
province zao na province zao fa tonga dia mikambana dia amin'iny tonga dia mena triena hoe ty andranona mpitsaranina ty ampitsaranina ty ampitsaranina dia zay ny fandehan'ilay izy so moanao namia zay fanazavana zay akoatra izay misy ve ny fanomanana ataonareo akoatra nyty fanomanana ny géographie sy mpitsara ty mbola misy zany ny gendarme zany dia amin'ny 28 avril ny concours dia zay manana BPC zany dia tsara dia efa manomana ny dossier rehetrarehetra fa akaikaiky andry izy dia ho farana dia raha lehilahy sy vehivavy afaka horaisinao daholo ny lehilahy moa zany 20 taona ka hatramin'ny 30 taona zany hoe 2 metatra sy 70 2 metatra sy 70 20 ka hatramin'ny 30 taona ny vehivavy 20 ka hatramin'ny 29 taona 2 metatra sy 10 1 mètre 65 zay zany fa niveau BPC moa zany zay ny gendarme dia mbola mandray zay hatramin'izao satria mifarana amin'ny 27 avril ny cours ao amin'ny PRECAS PRECAS akady fotsy ho an'izay vao androany mijery antsika aiza ho aiza ny tena hitananareo ahoana ny azahoananareo ny téléphone azahoana ny PRECAS akady fotsy moa zany dia 033 85 788 55 33 85 788 55 na 034 50 012 05 034 50 012 05 nahitana amin'ny PRECAS akady fotsy dia eo ambony 10 metatra ambony hektara ary eo ambanin'ny shell eo ampitan'ny pharmacie akady fotsy ary tena eo akaikin'ny centre de santé Manamposo ho an'ireo zay olina hoe hianatra ao aminareo inona ny tombontsoa azony tombontsoa voalohany zao dia lazaiko teo hoe le misy mpampianatra hafa moa zany anao le cours faharoa le zava-baovao zany dia be dia be zany nomena ny azo dia tena be dia be nomeko amin'ny resaka culture générale satria miditra trany amin'ny droit civil droit pénal droit de société sisany culture générale zay omeko amaranantsika anazy afaka lefanao ve fanentanana ho ampijerytsika ny fanentanana dia ny hoe raha tena liny ianao tonga za magistrat zany na ho greffier dia tsara mpitombona trany ny faripahaizanao satria mbola veriky indre mandeha concours io fa tsy examen ka zay tena efa lasa lavitra manana fahaizana maro samihafa ampy no lasa voalohany fa tsisy kisendrasendry zany hoe tsatopiso sanatrian'izany ny fandehanjavatra fa dina hoe fahaizanao mihitsy ny hitondranao ary mino zay fa efa aka fipetra rehetra ny fanjakana satria hita zany ny lesoka tamin'ireny zavatra nyseho reny ankasitrany vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao dia misaotra antsika ny anoisantsika ny vaovao aza dia manambana ny tokona ireo mpianatra monina etsy amin'ny cité Ankatso voalohany raha ny fanadidina natao teny antoerana tamin'ny ity androany ity efa tapabolana izao ny tsy mandeha ny rano eny antoerana ka miteraka olana nyreo mpianatra manodidina ny 500 fanini Michela Ranarjo Blog miisa efatra etsy amin'ny cité Ankatso no manana olana amin'ny resaka rano fantatra efa tapabolana izay no tsy nandeha ny rano ary tsy misy ny fandraisana fepetra avy amin'ny tompona andraikitra na efa misy aza ny taratasy fitarainana nanomboka herinandro zay tena tsy misy rano nandeha tsony tetỳ aminay ny tena olana anay dia na ny vehivavy efa tsy misy tsony ny toerana hoe hisasany na hoe hanaovanina nefa izay rano izay no anisany hoe fototry ny fahadiovana voalohany indrindra dia mampanantenanay ihany zareo amin'ny koroa hoe halamina ka noho izany rehefa tsy mahavita zavatra ny ao amin'ny koroa dia mangataka ny fanoloana azy ireo satria ny olana dia hoe tsy misy budget ny koroa tsy misy budget nefa zavatra tsy marina zany vokany manambana ny anao fihetsiketsehany ireto mpianatra ireto ato anatin'ny 420 ora raha toa ka tsy misy ny fepetra sy fandraisana andraikitra raisy ny fanjakana mieritreritra hanao zavatra izahay hanamafisanay izao fitakiana izao voalohany indrindra dia manome 24 heures izahay ho an'ny koroa izay mampanantenanay isanandro fa ho halamina ny olana ity aminareo mandraky ny androany mbola tsy zavatra mivaly dia zay zany tena tiana hitsindrina hoe hanao hetsika izahay raha sanatria ka tsy mivaly ny fangatanay ao anatin'ny 420 ora Rantotanisa mandidina 500 ireo mpianatra mipetraka amin'ny cité universitaire eto Ankatso 1 izay voakasika ity raharaha ity tsy nahazona fanazavana kosa ny avy eo anivon'ny Kroa izay nilaza fa hanome fanazavana raha ampitso andrasana ny toin'izay efapolo taona tsy nisy herinaratra ny fonjany tsy afaha efa miaratsy ihany koa ny fotodrafitrasa eny antoerana eny tonga anjery fotony farany herinandro teo ny solo tena maharitra ny PNUD eto amintsika niaraka ministry ny fitsarany fanadina Henri Florian
Efapolo taona katroka izao no nisian'ny fonjany tsy afay. Anisan'ny olana lehibe sedrainy mandraka ankehitriny hatramin'izay nisiny ny tsy fananana herinaratra avy amin'ny jirama hanazavana ny toerana fa groupe électrogène no ampiasaina izay mandeha adiny 3 isaky ny hariva. Eo ihany koa ny fahanteran'ny toerana misy ireo voafonja. Raha 300 ireo voafonja no afaka raisinao amin'ny fonja, efa tafakatra any amin'ny 220 ireo voafonja voatazonao ankehitriny. Entsakilany, efa ratsy ireo fotodrafitrasa misy any ka manasarotra ny fiambinana ireo voafonja. Tsy voahaja ny zon'olombelona. Nanambara ny tompon'andraikitry ny fonja fa tsy vahaolana ny fanarinana ny fonja vaovao fa ny olana misy eny amin'ny vahoaka no tokony hojerena. Raha nao fonja vaovao angamba ny amiko aloha tsy dia loatra ny solution fa plutôt hoe tokony jerevana zany inona mahatonga ny incarcération be dia be, inona mahatonga ny surpopulation carcérale eto Madagasikara. Satria mianga avy any fiarahamonina ilay izy matoa ilay olona manao ratsy, manao infraction misy dikany. Dia tokony jerevana fotony zany ilay izy. Na zay na zay moa afaka atao ihany koa raha ohatra hoe manana moyen satria be dia be koa ny vola lany amin'izany fanaovana fonja vaovao zany. Ankoatr'izay, maro ireo fangatahana efa nalefan'ny eo anivon'ny fonja any amin'ny ministeran'ny fitsarana fa mbola tsisy valiny hatreto. Dia zany amin'ny état de besoin menay any amin'ny ministeran'ny fitsarana, anisan'izany ny jiro, ny fiarakodia izay taterana mpianatra na bus scolaire. Dia nangataka koa zahay farafaharaziny 4x4 anankiray mba hanamafisana ny escorte satria zahay lasaka malala fa ireny toko hoe ny dahalo toko hoe na ny malaso ray andahany izay sy hotely isan'andro reny dia aty aminay ireny mipetraka. Dia tokony jerevana manokana zany ny fomba fitondrasan'ilay olona ireny makany amin'ny tribunal. Zitretina koa ohatra hoe caméra de surveillance satria zavatra misy Madagasikara moa tsika zany vice ny personnel. Dia raha ohatra fa hoe misy ny caméra de surveillance mety moramora ny asa fiambenana amin'izay fotoana izay. Tonga nitsidika ny fonja ny farany herinandro teo ny solitena maritry ny PNUD niaraka tamin'ny ministeran'ny fitsarana nijery vahaolana mahakasika ny herinaratra sy izay mety hanatsarana ny fotodrafitrasa misy any an-toerana. Nampanantena ry zareo fa hanampy eo amin'ny fanasarana ny fonjany tsy afay. Ponina manjato no mety afindra noho ny fizokozona ny vatobe iray eo Ambatovinaky. Mbola mamory fitaovana anesorana ny vatobe io ny eo anivon'ny BNGRC sy ny ponina ho nisy sefoky tamin'ny tany ity androany ity. Miantarandriana io. Ankoatra ny fiakaran-drano saika isan'andro noho ny rotsakorana amin'izao fotoam-pahavaratra izao, ny fianjeran'ny vato lehibe amin'ny toerana avy eto an-drenivohitra no malaza ankehitriny. Taorian'ny tranga teny Ampamarinana, ponina 370 indray no mety afindra toerana eny Ambatovinaky. Vato lehibe manodidina ny 9 taona no ahina enjera amin'ny toerana io, tokantrano 5 no efa nafindra toerana. Mbola andrasana ny fepetra ho raisy ny tompon'andraikitra. Ilay vato tsy hoe ho apoaka fa akodia fotsiny izany izy dia rehefa avy eo io no apoaka tena mihovitrovitra be nefa navaka ny vato io dia vokatra ilay horohorotanina hery be teo dia nisy an'ilay fipoahana tery dia izay no nampitsitra be an'ilay vato. Dia izany tsy hoe ho apoaka fa akodia izany. Izay indray tsy fantatra miankina amin'ny fahazahoana fitaovana ilay izy hoe avory ve ny fitaovana ampiasaina izay vao afaka manao an'ilay izy. Anitra araka ny fijerindreo izy tsy kodia androany na anona fa mbola elaela fa ilay fotoana enjerany fotsiny tsy fantatra hoe roviana. Izay mahatonga hoe tsy maintsy mandray fepetraka be izany ny fanjakana anaovana azy anakodiavana azy faran'izay haingana. Tebotebo manoloan'izany no iainany ponina amin'iny faritriny, indrindra noho ny mety firotsaky ny orana izay ahina ampidi-doza raha ny fanazavana. Isy ny fivoriana ataon'ny GRC na ny gestion de risque catastrophe mikasika ireo tranga ireo. Ho an'ireo olona voakasiky ny fandravana trano, tany eny Anosiala 2 hektara no nilazain'ny fitondram-panjakana mindrana azy ireo. Hatreto aloha, mijano baraingony hoe izavy no azo izany, tahaka ny ahoana ny fizarana, ikenin'ireo afindra monina ve izany. Raha tsy ivona nanambara ny teknisianina taorian'ny fianjeran'ny vatobe teny Ampamarinana fa milanja 70 taona no mbola hina enjera ny manjaka miadana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tsy maharitrera ny fampitsarana ny fandarofana bomba any Gota. Mbola miaina ao anaty ororatra ny ponina any an-toerana manodidina ny 500 rakely indrindra no efa namony any tao anatin'ny 12 andro fanadina. Ato amin'ity hôpitaly ity miezaka ny tsabo andro maratra ny mpiasa na tratra na tsy tratra. Zaza ny betsaka amin'ireo ny ankamaroany tsy mahatsiaro tena.
omaly alahady maro ny naratra tsy natsiaro tena nampidirina tao amin'ny hôpitaly io tsy avy miaina irifiry amin'ny maso fofona clore amin'ny akanjo ahin'ny mpitsabo ny nampiasana fitaovam-piadiana simika tamin'ireo fipoahana raha ny voalaza ny observatoire syrien des droits de l'homme zaza 3 taona iray no ahina ho namoy aina vokatry ny fahaseporana nandany fiampangana fa nampiasa fitaovam-piadiana simika tamin'ny olotsotra indray ny gouvernemanta syrianina 2 andro taoriny nisiny ny fepetra ny raitsy nampitsarana ny ady anefa no nahitany hotrangana fahaseporana io raha toka 30 andro ny tapaky ny filan-kevitra misana ny fandriam-palema ny firenena mikambana tokony ahafahana manafaingana ny fahatongavandreo fanampino io fepetra io ary ahafahana manamora ihany koa ny fitsaboan'ireo marary na maratra nanomboka tamin'ny fotoana nampiarana io fepetra io nisy indray ny fipoahana vaovao nisy eo tao amin'ny Ghouta oriental tsy mahavoakasika ny faritra eo ambany fifehezan'ny jihadisty ny État islamika sy ny Al-Qaïda io fepetra io saingy ireo vondrona rotota miady eo amin'ny Ghouta ihany no voakasika hatreto alohan'ny sarana dia avena aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity natomboka tamin'ny fomba ofisialy io tolakandro io ilay fivoriana tsy ara-potoana voalohany any teny mera pirenena fivoriana izay nambara fa andiniana ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana nitoy hatrany ny fandikan-dalàna momba nara arboretum Ambatobe nivoaka ny are avy any amin'ny commune Kadikely manome alalana anorina eny an-toerana eny etsakilany izay mbola manakely ny are ministeriel mandrara ny fikitiana ny arboretum ary fara moa dia manambana ny tokona ireo mpianatra monina eo amin'ny cité Ankatso voalohany raha ny fanadidina natao teny an-toerana tamin'ity androany ity efa tapabolana izao tsy mandeha ny rano eny an-toerana eny ty izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko Fampalalambavao na raha inao teo miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.